Mpifaliana lehibe indray no anolorako ny araba ho antsika tsiraray avy isam-baravarana sy ny isam-batan'olona ary mirary ny fiadanan'Andriamanitra feno ho amintsika ny tenako ankehitriny koa ankehity am-piandohana de hoy aho hoe ho ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavany ka ny voninahitr'Andriamanitra no iasa sy etsika amin'ny fomagaga eo amin'ny fiainantsika manontolo koa isaorantsika n'Andriamanitra lehibe indray ny fotoanandroany izay ahafahantsika miaraka mandray ny tenin'Andriamanitra sy ifampivavaka indray amin'ny alalan'izao fandarana manokana izao koa ho fanombohantsika ny fotoana raha dia andeha isika hiaraka iombom-bavaka anondrika ny lohantsika ka isotra an'Andriamanitra ary ametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra mba tena atsapantsika fahasoavana sy atsapantsika ny herin'Andriamanitra manokana ity fotoana fohy irahantsika miaraka miaino ny tenin'Andriamanitra ity hivavaka asika tompoko ry Andriamanitra rainay le ray mahefa ny zavatra rehetra le Andriamanitra izy hatrizay ary mandrakizay misaotra anao zay Andriamanitra ary mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny amin'ny famindraponao sy ny fitiavanao manokana zay narotsaka ao tao amin'ny fiainanay tsiraray avy misaotra anao ihany koa satria mbola nomenao ty fotoana androany ity mbola nomenao tombonandro afaka ifampahery afaka ifampivavaka indray izahay ankehitriny ary atolotra anao apetraka feno am-pelantananao Andriamanitra zao fotoana izao fanamasonao miantso anao ianao ny asa ianao ihany koa no antanteraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra amin'ny fiainanay amin'izao fotoana izao koa amin'ny anaran'i Jesosy ho tain'Andriamanitra tokoa ny ity fotoana ity ka andraisanay tsiray fahasoavana andraisanay aim-panahy andraisanay fampahirezana andraisanay fampianarana ary ampitombo ny finoana ao anatinay mba tonga anay atoky sy ino fa tena misy Andriamanitra azo iankinana sy anteherana amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovako izany vavaka rehetra izany amen. Eny ary tompoko andehantsika iroso avy hatrany amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra ary ankehitriny dia manentana anao hitonanao any koa ahako fa tsy kisendrasendra koriny na ihany koa hoe avy amin'ny sitrapon'ny olona no mahatonga anao mandre sy mahita itya fotoam-bavaka sy fampianarana ny tenin'Andriamanitra ity raisy hoe tena programan'Andriamanitra na hoe fandaharan'Andriamanitra manokana mihitsy ho aso anao ny ahafahanao manjoy ity tenin'Andriamanitra ity hitondratsika androany amin'ny alalan'ny fampahirezana ako hoe tena mila mino sy matoky ny amin'ny heri ny fahefana eo am-pelantanan'Andriamanitra isika averiko tsara mila mino sy matoky ny amin'le fahefana ny herin'le fahefana eo am-pelantanan'Andriamanitra isika zany mantsy fa izao maro be amin'ny olona miaina eto ambony tany ity no misalasala ary tsy tena mino ny amin'ny fisin'Andriamanitra sy ny herin'le fahefana eo am-pelantanan'Andriamanitra ka melohany afatsika tena miditra lalindalany amin'izay fampianarana hoentina ho atsika izay ary de izao aloha ao amin'ny Hebreo 12:1 mantsy dia nitondratsika ny tenin'Andriamanitra hoe izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra zany hoe raha andeha anaraka nyity tenin'Andriamanitra ity tsika itoy amin'ny fanazavana tsotsotra ny amin'ity tenin'Andriamanitra ity ny tenako de miantso atsika aloha hoe mila mino isika fa misy Andriamanitra miankina amin'izay finoanao miankina amin'izay finoana ao anatinao zay mantsy hoe tena misy Andriamanitra no ahafanao tena iankina iantehitra ary ino le fahefana eo an-tanan'Andriamanitra izay manatona an'Andriamanitra ozy de tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra maro be ny olona am'izao fotoa zao tsy tena resy lahatra
Marobe ny olona am'izao fotoa zao tsy tena mino mantsy fa misy tokoa Andriamanitra ary mbola azo ankinana sy anteherana izy. Maro amin'ny olona miaina eto ambony ty tany ty ihany koa no tsy tena mino ny fisian'Andriamanitra, tsy mino ny olona fa Andriamanitra tena misy ary manana ny hery sy ny fahefana eo am-pelantanana izy. De zao mantsy ny fiantraikan'izany, rehefa tsy mino isika, rehefa tsy tena resy lahatra ny fisian'Andriamanitra isika, de na te hanao zavatra ny fiainantsika ary Andriamanitra, na te hamonjy antsika ary Andriamanitra, na te hanasitrana antsika ary Andriamanitra, de tsy afaka handray ny vokatra izany itsika, satria le ao anatsika mihitsiny no tsy mino na misalasala ny am'izany fisian'Andriamanitra izany. De hoy aho teny am-piandohana hoe maro amin'ny olona miaina eto ambony ty tany ty hoy aho no misalasala ary tsy tena mino ny amin'ny fisian'Andriamanitra sy fahefana eo am-pelantanany. Vokatra zany de zao, rehefa tsy mino fisian'Andriamanitra ny olona, rehefa tsy mino ka misalasala ny am'ilay hery ny fahefan'Andriamanitra ny olona, de ity raha tody zava-manahirana sy aretina tsy sitrapanafody na raha mandalo zava-tsarotra ny olona, de tsy samy atoraka miankina amin'Andriamanitra izy, tsy sa tena miatehitra amin'Andriamanitra izy, fa na izy mandeha mitady famonjena sy fanavotana any amin'ny hery hafa, na ihany koa mitady vahaolana amin'ny olona mitovy any aminy any. Tsy ratsy akory ny hoe misy olona afaka manampy sy mamonjy ry havana, tsy ratsy akory zany, tombontsoa manoka zany. Raha misy olona afaka mamonjy anao, na misy olona afaka manampy anao, na misy olona afaka ihany koa iantoroanao mba hitondra fanavotana sy hitondra fanampinanao ao anatin'ny fotoan-tsarotra izay lalovanao. Fa zao ny zavatra hitranga de ity, mety afaka anampy ny olona fa mety voafetra ny vitany, na fahefany anampy anao voafetra ny vitany, na ihany koa mety misy olana na zava-manahirana afaka navotany anao sy amonjeny anao hoe ay vitako ny manampy anao amin'io, na vitako mamonjy anao amin'io. Fa misy tranga na zava-misy kosa de mety tsy hainy ny amana zany olona zany, mety tsy hainy anampy anao am'izany, mety tsy hainy any koa nitratrehatra amonjy anao ao anatin'ny zava-tsarotra zay lalovanao. Ohatra am'izany zao ao amin'ny bokyny Mpanjaka faharoa toko fadimy any amin'ny andininy fahenina sy ny fafito any, nisy tantara na tranga toy zao voasoratra ato anatin'ity baiboly ty tam'izany fotoana izany, de tsy inona fa ny tantara n'ilay lehilahy anankiray tao hoe Naamana. Ity komandy miaramila Siria ity de na de lehilahy lehibe, nanany maizy azy, nanana fahefana teo am-pelantanany ary ty lehilahy ity de voalaza soratra masina fa nisy aretina tao amin'ny tenany, aretina tsy sitrapanafody, aretina apokana ozy voalaza soratra masina. Ka tao anatin'izany fotoana izany de niaina tao anatin'io aretina ny fotoana maro ilay lehilahy tao hoe Naamana. Ary ndray andro izy de na eny fijorolavolombelona, na eny fanaparana ny vadiny fa misy fa mahay manasitrana amin'io aretina misy eo amin'ny fiainany eo amin'ny tenany io any amin'ny tanin'ny Israely. Ka rehefa nahenao zany moa ny raha matovadin'ilay lehilahy de tsy nisalasala na prisika azy, tsy nisalasala ny teny taminy mandehana mitenena ny mpanjaka zay mifehatsika, de maka taratasy fahefana avy any am-pelantanana mba hafanao mitodika makany amin'ny mpanjakan'Israely mba andraisanao ny fanasitranana. Ka rehefa nahazo taratasy fahefana afana miditra teny amin'ny tanin'Israely ity lehilahy tao hoe Naamana ity, dia tonga tokoa izy. Ary eo le tiako atongavana androany hoe eny tokoa tombotsoa fahasoavana manokana raha misy olona afaka mamonjy anao sy manampy anao amin'ny fotoan-tsarotra zay lalovanao. Kanefa noho iaho ny olombelona de zao mety ho voafetra ihany ny fahefany na ny fahafahany manampy atsika na mamonjy ny olana zay mety misy amin'ny fiainatsika. Satria tahaka izany zao no mitranga ao amin'ny ity Mpanjaka faharoa toko fadimy eo amin'ny andininy fahenina sy ny fafito ity, satria rehefa tonga tokoa tany amin'ny mpanjakan'Israely ity Naamana, de zao soratra tao anatin'ilay taratasy hoe rehefa tonga eo am-pelantananao ty taratasy ity de misy an'ity hirako ity lehilahy mpiara-miasa amiko ity,
marary ny abokany izy, efa ela be mihitsy izy no narary, efa ela be nitady fanasitranana fa tsy nisy nainana sitrana anazy, efa ela be izy mba teo sitrana teo salamo fa tsy nety nahita izany fanasitranana izany. Ka noho izany raha tonga ny aminao ty taratasy ity de mba sotrano amin'ny abokany inamana. Fa inona hoe anao zavatra nitranga? Mpanjakan'Israely, lay mpanjaka zay nitondra le firenena malaza tato anatin'ny baiboly no nandraizany taratasy zany ka tezitra raha lehilahy hoe milady amiko mihitsy zay olona nandefa nyty taratasy ity, milady amiko mihitsy zay olona naniraka ny tinamana tiaka ty amiko, nga za Andriamanitra no ay anasitrana olona amin'ny abokana, nga za Andriamanitra no ay anafaka ny aretina misy am'ty lehilahy ty, mandana ingana izaho de sambory fa taky ny olona mila voatsiara, taky ny olona milady amiko mihitsy izay naniraka n'izany lehilahy zany akaty amiko. Teo zany nahitako hoe kay ny olombelona, na de mpanjaka azy izy, na de olona manana maizy azy izy, na de manana fahefana afaka hitondra firenena azy izy, de voafetra ihany ny fahefany sy ny fahafahany hanampy atsika na hamonjy atsika na mamy olana misy eo amin'ny fiainatsika. Ary zay na tonga le mpanjakan'Israely ny teny manao hoe nga za Andriamanitra no afaka nasitrana olona amin'ny abokana na nafaka olona ao anatina aretina toy izany. Ry havanao, rehefa tsy tena mino ny fisin'Andriamanitra ny olona, rehefa tsy mino lay herin'ny fahefan'Andriamanitra ny olona, de maro amin'ny olona raha todo zavatratra, raha todo zava-manahirana na mandalo aretina tsy sitrapanafody, mety hidodododo na hiatoraka any amina hery hafa na any amina zavatrafa zay eritseretiny avan'ny olany na sitrana azy amin'ny aretina. Zay na tonga nyty lehilahy tao namana ity tonga tao amin'ny mpanjakan'Israely kanefa tsy natsapa vahaolana, tsy nahita vahaolana izy. Fa anio kosany de miantso atsika nefa ny tenako androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mba tena sa iakina sy atehatra amin'ilay Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana afaka anapaka sy ny feny zavatra rehetra. Tsy iza io fa nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Tompo, lay zanak'Andriamanitra lay tokana, ny rahan'Andriamanitra hoe ty ambonin'ny tany, io no manana ny fahefana anapaka sy feny zavatra rehetra. Zao mantsy ny voasoratra ao amin'ny filazantsara Matthieu toko 7:20 ao amin'ny 9:20 de hoy ny voalaza soratra masina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy namakiko azy. Matthieu toko 7:20 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Jesosy nanatony dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Taoriana amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamy maty de niona tamin'ireo mpianatra mpanaradia azy izy, efa avy nikapohana teo amin'ny hazo fijaliana, efa avy nandalo fanamelohan'ny olombelona teto ambonin'ny tany, efa avy nandalo ny fahafatesana, ary efa nabidinina tao am-pasana Jesosy de resy ny fahefan'ny fahafatesana ary nitsangana tamikery tamin'ny fahafatesana izy. Ka rehefa nitsangana tamikery Jesosy de niona tamin'ny mpianatra, ary na mpianatra ary gaga hoe efa nalevina an'io Jesosy io efa maty an'io Jesosy io fa ahoana fa nivoaka tao am-pasana tao, ahoana nanana ny fahefana afaka nitsangana tamin'ny maty. Niona tamin'ny mpianatra ary maro nge ny mpianatra no salasala, nisy tam'ireo mpianatra ke niawatra hoe tena Jesosy marina ve io, so de mba nialoka ny fotsiny io, so de matoto io. Nisy mpianatra ny salasala satria nietrehitra izy hoe efa maty Jesosy ka tsy afaka hitsangana tsony, fa Jesosy nanana fahefana ka tsy natazona azy ny fahafatesana. Ary tefa niona tamin'i Jesosy de laza mazava tamin'ny fomba ofisialy Jesosy hoe efa nomena avokoa ny fahefana rehetra na ny any an-danitra na ny aty ambonin'ny tany, de eto ampelantanako zany fahefana izany, eto ampelantanako avokoa zany fahefana izany. Hoy nataon'i Jesosy tamin'ireo mpianatra. Eo zany ry hava malala de hisarika manokana atsika ny famarina ten'Andriamanitra fa manana ny heriny sy ny fahefana lehibe
io Jesosy Kristy tompo io. Manana ny hery sy ny fahefana lehibe hoe Jesosy Kristy tompo io. Ary izany hery ny fahefana am-pelantanan Jesosy izany dia afaka ifehezana ary afaka ekeniny ny tranga rehetra, ny zava-misy rehetra eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona sy eto amin'ity tany fandalovana ity. Eny hatrany an-danitra ro Jesosy, de zany manana fahefana amin'izany. Misy fahefana lehibe eo am-pelantanan Jesosy. Efa Jesosy avokoa ny fahefana rehetra na any an-danitra na ety ambonin'ny tany, ary manaiky azy avokoa ny tranga rehetrarehetra, ny zava-misy rehetra. Ohatra am'izany ny aretina de manana fahefana ifehezana zany io Jesosy Kristy tompo io. Manana fahefana afaka hitona fanasitranana amin'ny aretina zay misy eo amin'ny tenan'ny olona io Jesosy io. Ohatra lay tantara any amin'ny Matio toko 7 eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 15. Ao amin'io Matio toko 7 de eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 15 io mantsy de zao voalaza ny soratra masina averiko vakina izany tenin'Andriamanitra izany. Matio toko 7 de manomboka eo amin'ny 1 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niondrana atsambo kely izy de nita ka tonga tao an-tanànany. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralysisy nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy no nahita ny finoandreo de nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe matiky anaka vo vela ny elokao. Ary indreo ny mpanoradalana sasany nanao anakapo hoe miteny ratsy ty lehilahy ty. Fa Jesosy nafantatra ny eritreriny dia nanao hoe nahoany ianareo no mieritreritratsy ao amponareo, fa iza moa ny moramora kokoa, ny manao hoe vo vela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandeha any. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amela eloka de hoy izy tam'ilay marary ny paralysisy, mitsangana be tao ny fandrinao ka modia any an-tranonao. De nitsangana izy dia ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany de raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra zay nanome olona fahefana toy izany. Eto de atatsika tranga anankiray. Rehefa nandeha tamina tanana anankiray Jesosy de nahita lehilahy zay ambara soratra masina hoe narary ny paralysisy. Rehefa niona tamin'ny lehilahy io Jesosy de zao zavatra miteneny Jesosy voalohany teo amason'ny olona rehetra hoe raha lehilahy ao vo vela ny elokao. Gaga daholo ny reo mpitondra fivavahana sasany, gaga daholo reo olona nanatrika teo hoe fa iza koa ty lehilahy ty no manana fahefana mela eloka, fa ga tsy Andriamanitra rery nafaka mamela eloka e. De Jesosy moa nafantatra ny eritreritra tao anatin'ireo de nanomboka ny teny tamina hoe fa manidina ianareo mieritreritra aty ao anatin'ny sainareo, fa manidina ianareo mieritreritra zavatra hafa ao anatin'ny sainareo. Ity olona ity manana fahefana ositraniny, ity olona ity marary efa fotoana maro. Noho izany mba ho fantatra reo fa ny zanak'olona nge manana fahefana mela eloka de ambonin'ny tany. De zao ny fanontaniana petrako, iza no moramora kokoa, ny miteny amin'le olona hoe vo vela ny elokao sa no miteny amin'ny manao hoe mitsangana mba atao mifandrinao de mandehana mody. Gaga daholo reto olona reto. Ny salasala le olona na de Jesosy tena zao azy no niona ny fanatry tava niona ny vatana tamin'reto olona reto de betsaka ny tsy netinino ary maro koa no salasala. Ohatry ny ty teny izy reo tena zany tokoa ve fa no teneniny tamikery, no teneniny tamy fahefana tao am-pelantanana. Mba atao ny fandrinao de mandehana mody. Niaraka tam'izay sitrana lay olona, mitsangana ianao izy, mitsangana le olona, natanjaka lay lehilahy izay narary ny paralysisa ka lasa nody izy. Teny ny olona rehetrarehetra, vahoaka rehetra nahita an'izany nomboka nakalaza an'Andriamanitra ka nyteniny manao hoe nakalaza an'Andriamanitra zay nanomay fahefana an Jesosy tompo a tety ambonin'ny tany. Sitrana le marary ny paralysisy.
satria ny hery lay fahefana am-pelantanan Jesosy de afaka ifehezany sy andidininy aretina rehetrarehetra eo amin'ny tenan'ny olona mba andraisan'ny olona fanasitrana. Tsy fahefana amin'ny aretina ihany akoriny no fahefana ananan Jesosy, fa nanana fahefana ihany koa tamin'ny hery ny demonia izy. Aitsika tsara fa ny demonia mantsy na ny fanaratsy de hery ara-pana anankiray, hery ratsy zay mampahory ny fiainany zanak'olombelona sy ty tany onenana ity. Hery tsy hita maso izy, ary ny volazan'ny Jaona 4:10 moa de miteny izy reny de tsy avy, ratsy angalatra, de mamono, de mandringana ny devoly. Hery tsy hita maso ny fanaratsy, ary mampahory ny olombelona zay afatorany sy getsainy izy. Mitondra aretina, mitondra olana, mitondra ny olona anota, mitondra ny olona nohatra an'Andriamanitra ny fanaratsy na ny devoly. Fa ny zavatra mahafinaritra sy mampahery avanao, na de tsy misy olombelona afaka resy devoly aza, de Jesosy kosa nanana ny hery sy ny fahefana afaka andresena izany fanaratsy na ny devoly izany. Izany tantara zany zao de mitranga ohatra any amin'ny Maty 9:20 hoe rehefa tonga tany amin'ny tanàna anankiray teo Gadarena Jesosy, nisy roalahy tao zay nofatorana fanaratsy tsy voafatotra mihitsy, ary matetika izy reo de miantsoantso, minananana eny amin'ny fasana, tsy misy olona nafolaka anazy, ary tena hoe araky volazansoratra mahery vaky ny hery zany fahefany fanamaloto tao anatin'reto olona reto izany. Fa ny nagaga sy natalanjona ty zao, rehefa niona tamy Jesosy ireto re olona nanana nisy fanaratsy ireto, nogejaina fanaratsy ireto, de zao ny zavatra nitranga. Fantatry le fanaratsy avy hatrany hoe ito le manana fahefana pahory anay, ito le manana fahefana afaka ibaiko anay eto ambonin'ny tany. De nifona tamy Jesosy izy reo, nifona tamy Jesosy izy kantemany tonga pahory anay sady ve Jesosy tonga mpitsara anao ve zay Jesosy mifona aminao zay, raroanao zay, de roay zay mba ivoaka ao anatina kisoa izay nandrasana tamin'ny toerana io. De vakitsika ny Matio 9 eo amin'ny 2:30. Haro izy taminy mandehana de nivoaka ireo ka lasa nakany anatina kisoa, ary ireny kisoa andehany rehetra ireny nitratrevatreva tany amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina ka de matany anatin'ny rano. Zavatra nitranga tamin'ity fotoana ity zany de zao, na de nahery vaika sy masika, nanana ny hery sy ny fahefany aza rehefa namaloto izay namatotra andreto olona ireto, rehefa Jesosy no mibaiko azy, rehefa Jesosy no nandidy azy, rehefa Jesosy no niteny taminy hoe mivoaka ao anatin'reto olona reto, de niala zany fanamaloto zany ka lasa sitrana le olona afaka tanteraka le olona. Teo zany nahitanany koa fa ny hery le fahefana teo am-pelantanan Jesosy de tsy hoe fahefana afaka manasitrany amin'ny aretina ihany, fa fahefana afaka hitona fanafahana ho an'ny olona ao anatin'ny famatorany fanaratsy na ny demonia. Misy karazana tranga mantsy ry havana amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, avy amina fanaratsy na ny devoly mifototra tongavana, de iny tranga iny de tsy ho afaka mihitsy raha tsy manetsika sy mampiasa lay fahefany Jesosy Kristy Tompo isika. Zao anefa ny vaovao mafaly abarako amintsika androany. Io fahefana teo am-pelantanan Jesosy de tsy hoe nitazomin'ny rery, na hoe rehefa lasa niakatra niakany an-danitra izy de netiny niakatra any koa le izy. Fa raha mahita isika zao any amin'ny filazantsara ny Luka 10 de voalazany soratra masina hoe nomeny Jesosy fahefana amin'ny mpianatra izay mpanaradia anazy. Ary na mpianatra reo ara de niteny tamy tena manaiky anay Jesosy ny fanaratsy noho le anaranao na noho le fahefanao. Nanomboka afaka nampiasa zany fahefana zany ireo mpianatra ireo, kanefa tsy ireo mpianatra nanaradia Jesosy tam'izany fotoana zany ihany akoriny no nomeny Jesosy fahefana, fa niza olona mino, kristianina mino, fa misy fahefana lehibe nomeny Jesosy azy, de afaka netsika izany fahefana zany ny olona, ka isy hery lehibe zany fahefana zany, de tona fanafana ho an'ny olona rehetra izay mety voafatotry ny herin'ny devoly.
na iza mino an Jesosy, niza efa manaiky an Jesosy, de hoy teny Jesosy, indro efa meko anareo ny fahefana. Ry ava malala ao amin'ny tombo. Anio de ambarako amitsika fa mbola tsy miova, mbola tsy lefy ny herin'ny fahefana teo am-pelatanan'i Jesosy io. Satria na de ireo apôstôly izay niaraka nino an Jesosy azy de afaka nampiasa ny fahefana zany. Ka maro ny olona sitrana, maro ny olona afaka tamin'ny herin'ny démonie tamin'ny andron'ny apôstôly. Fa mandraka ankehitriny de mbola manana fetraikany, na hoe hitondra fetraikany lehibe ho atsika ihany izany fahefana izany afaka anafaka atsika amin'ny herin'ny démonie. Fa tsy hoe ny herin'ny aretina na ny herin'ny démonie ihany akory no afaka anaiky ny herin'ny fahefana atao am' Jesosy io. Fa na de ny zavaboary rehetra sy ny trangam-piainana rehetra azy izay misy eo amin'ny fiainana zanak'olombelona mena ty ambony ty tany ity de afaka anaiky ny herin'ny fahefana eo avokoa. Ohatra raha ijery isika zao any amin'ny tantaran'ny zanak'Israely ao amin'ny Exode 2:20 hoe nisy rehefa avy niala tao amin'ny tany Ezipta ho any amin'ny tany Kanana izy ireo de voasakana ny ranomasina mena teo aloha. Nisy ranomasina mena zay raha maolombelona de tena tapitra ny lalana, voasakana ny lalana ary tsy ho tafita ho any amin'ilay tany nampananteny Andriamanitra angambany. Tsy ho tafita angambany isika tsy ho tonga any amin'ny tany Kanana tokoa. Fa mampahery ty izao. Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy hoe ingao ny tianao kapohy io rano io fa hisaraka roa io rano io de andeha tany maina ny zanak'Israely. Fahefan'Andriamanitra izany. Fahefana avy amin'Andriamanitra napita ny tao amin'ny Mosesy ary afaka nikapoka ny rano tokoa ilay lehilahin'Andriamanitra de nisaraka roa ny rano de tafita somatsara ny zanak'Israely. Fa tamin'ny andron'i Jesosy ihany koa raha tonga tety ambonin'ny tany izy de zao voalaza ny soratra masina hoe nisy onjan-dranomasina mahery vaika, nisy rivotra mahery mifofofo ary rehefa nangiletika ny sambo nandehanana Jesosy ny mpianatra. Fa rehefa nifoazina Jesosy de no teneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina hoe mangina mitsahara ianao. Nanaiky azy ny rivotra, nanaiky azy ny ranomasina ka de lamina ny andro de afaka nandeha ny soratra somatsara ny lakana zay nandehanana izy ireo. Ny aiky ny mpianatra ka nanontany iza moa ity fa na ny rivotra sy ny ranomasina ary baikony teneniny tonga de manaiky azy. Fa iza moa ny eken'ny zavaboary toy izany? Iza ny eken'ny rivotra sy ny ranomasina toy izany afa-tsy le manana hery sy fahefana ife azy ihany. Fa tsy vita zany ihany fa ohatra ihany koa raha voalaza amin'ny filazantsara amin'ny Matio, Marka ary Luka hoe ndray andro Jesosy de natena inana aviavy tamina aviavinan'ira anankiray nandrobona maintso tsara ny ravina. Rehefa tonga teo Jesosy de nitady hoe aiza mba misy aviavy hoaniny. Rehefa tsisy ninina tao am'le aviavy tsisy vo de no teneny Jesosy mafy hoe aza misy mihinana vo avy aminao tsony manomboka izao. Nandalo teo Petera ny maraina niny, nijery Petera maina hatramin'ny fakany ilay aviavy. Gaga ry Petera hoe tena manana fahefana rangazan'i Jesosy zany. Fa ny aviavy ary baikony de manaiky azy. Anio any koa ako hitaonantsika rehetra mino fa misy Andriamanitra ary mila mino isika fa ny herin'ny fahefana io afaka hitondra fanasitranana, afaka hitondra fanafahana, afaka hitondra tsika amina famonjena lehibe ary hatramin'ny fiainana mandrakizay azy de zao menan Jesosy ny fahefana apiditra ny olona amin'ny fiainana mandrakizay. Ny any an-danitra ny ety ambonin'ny tany ozy eo am-pelatanako izany fahefana zany. Ka mba hatonga atsika atsapa ny fietraika ny endrizay fahefana zany de tsy maintsy mino aloha isika. Mbola veriko le teniko tany aloha hoe na de tia nasitrana, tia nafaka, tia monjy atsika, tia hitonga atsika ho any an-danitra ary Andriamanitra eo am-pelatanany ny esy fahefana rehetra, tia anao zavatra amin'ny fiainantsika olombelona Andriamanitra. Raha tsy mino isika ry hava anao de tsy afaka ninona ny tompo. Ohatra amin'izany mazava-be any amin'ny Matio 3:10 manomboka 3:10 ka hatramin'ny 9:20 any. Raha tonga tany amin'ny tany zay na lehibe azy Jesosy nitory tenin'Andriamanitra, nampianatra tahaky ny fanaony, ny vavaka tahaky ny fanaony amin'ny olona marary sy ny olona misy démonie. Rehefa nivavaka nge Jesosy de tsisy zavatra lehibe nataony tao ny soratra masina. Tsy afaka nanao zavatra lehibe teo, tsy hoe izy ny tsy teanao, na hoe izy ny tsy teana sitrana, na hoe izy no miaina ny fahefana, fa noho ny tsy finoany ny olona tao. Zany hoe lay finoana no atonga atsika afaka ahita fiatraika zany fahefana zany. Ko faranako ary ny soratra masina
faranako ny tenin'Andriamanitra, faranako ny afatra netiko androany ty zao. Raiso Jesosy androany. Ekeo Minoa azy ianao, aza misalasala ianao, famonjy ianao Andriamanitra. Raha misy finoana ao aminao androany, tena mino Jesosy ianao, ahita fiatraikany zany ianao, ho afaka ianao, ho sitrany ianao, ho vonjeny ianao, ho tahin'Andriamanitra ianao, satria tsy miova ny fahefan'Andriamanitra. Miantso anao aho, ataovy misy finoana lehibe ao anatinao. Ary ekeo Jesosy androany, ho totso famonjy fiainana manokana, ary mitenena amin'ny mino anao sy fahefana amperan-tananao Jesosy, fa afaka hamonjy ahy ianao androany. Ary tsofoko rano anao, ahita voninahitran'Andriamanitra tokoa ianao izay nanaraka ankehitriny. Ho tahin'Andriamanitra ny etsika, ahita voninahitran'Andriamanitra ny etsika, ahita ny herin'Andriamanitra ny etsika, tsy raray avy izany. Ho tahin'ny tompo ianao. Fa milohany isa raha atsika de ivavaka ho atsika ny tenako fa andefa nyty filazany ity aloha. Ho atsika rehetra izay manaraka ankehitriny am'izao fahita lavitra izao. Izay fiangonana RHEFI Androndrakely de misy fotoam-bavaka lehibe ataonay. Isaky ny Talata sy ny Alakamisy amy 12 ora de misy fotoam-bavaka foana. Misy fampianarana tenin'Andriamanitra ao ary misy vavaka-panafahana lehibe. Antsonay ianao na iza tongava ao fa misy hery sy fahefana lehibe ao amin'Andriamanitra amonjy anao. Faharoa manarakaraka izay, isaky ny Alahady dia amin'ny 4, amin'ny 7, amin'ny 10, amin'ny 12 ary amin'ny 2 ratolakandro de misy fotoam-bavaka isaky ny Alahady ao fiangonana RHEFI Androndrakely. Ary misy numéro telefônina koa sy afahako ifandray aminao raha te hiona aminay ianao na mila vavaka manokana ianao. Koa apetrao fonao ny tananao ary na apetrao faritra marary anao fa hivavaka ao anao ny tenako. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy, ny aminy nafahana nitondra zany afatra izany. Mamindra fo amin'ny olona rehetra, mamindra fo amin'izay rehetra nanaraka fandaharana. Niza marary, niza natao famatorana ny fiainany. Amin'ny anaran'i Jesosy didiko ny aretina sy ny rofy. Amin'ny anaran'i Jesosy ny fahefana lehibe, didiko ny aretina sy ny fanaitainana hiala amin'ny tenan'le olona, ary alefako ny hery fanasitranana ho raisiny zao de zao. Didiko ny famatorany demonisy ny heriny, miala, foanako, tena amin'ny anaran'i Jesosy loharanona aretina, miala ny devoly sy ny asany, miala famatorany fanaratsy, amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ho sitrana ny marary, ivany olana, ho afaka ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De samy io tain'Andriamanitra mirary soa antsika rehetrarehetra tompoko.